rehetra dia nisy ny fanambarana avy amin'ny ministerany folo alindavoarety voafatra tao anatin'izany fa androany alahady 20 jolay 2024 tokony tamin'ny 5 ora maraina dia fantatra fa nisy andiana miaramila amin'ny tambasy niditra ankeriny tao amin'ny tobiny premiera refiva toy izay nanoty fidanitra isan-tanana izay rehetra mikasa niditra ny toby. Nivory aingana teto ampahibe teo anatrihan'izany ny tompon'andraikitra ambony folo alinda notarian'ny minisitra ny jeneraly Rakotoarimasy André Lucien ka nandray ny fepetra rehetra amerinana amin'ny laoniny ny zava-misy. Efa miatra na manodidina ny toby vato ankehitriny ireo vondrona miaramila ahitana ny tafika sy ny zandary miandry ny baiko ary mandamina ny fivezivezena sy ny filaminana kosa ny Emoreg. Ampatsiahivina fa ny fikomiana dia enjehiny fitsipifehezana miaramila ary tsy maintsy misy fepetra ho raisina avy hatrany ho an'ireo miaramila tafiditra amin'ny tiraraha ity. Fantatra fa ny kaporaly Kotomainty na Black mpiambina manokana ny ministra ny folo alinda teo aloha ny jeneraly Rakoton'Andrasana Noel no mitarika ny fikomiana. Ny zava-mitranga dia mijanona ao anatin'ny toby fa tsy ahina hitatra dy ivelany. Ny folo alinda dia nanao fanambarana fa manao ny ezaka manokana andaminana io raharaha anatiny io ary ampahafantatra hatrany ny fivoarany toedrarà.